Efatra herinandro izay no lasa. Maro ny asa vita sy fotodrafitrasa natsangana. Mitombo isatrany ireo mpanohana. Fandaharana manokana anaovana jeritodika ny asa vita ny zoma 9 novambra 2024 amin'ny 7 ora alina. Mpiara-miasa Dream In, IBC, Cool TV, Real TV, ASM Radio, Top Radio, tia tanindrazana. Tsotra, marina, mahomby. Efatra herinandro zao no nanam-porofony tahina Razafinjoelina fa olon'ny asa tokoa izy ka izay tenenina dia tanterahana. Fahalalana sy fiofanana ary asa maharitra ampisy vokatra azo sapaitanana amin'ny fiainan'ny mponina no atao. Nanomboka ny 14 ny volana Oktobra 2024 ny AMA na asa maharitra ho an'Antananarivo. Natomboka tamin'ny fanadiovana lakan-drano teny atao madinika izany ny toy teny an-dranomanalina izay nanomezana motopompe hitroka an'ireo rano miandrona. Zay aloha izao hatramin'ny nipetrahako teto dia tsy mbola nisy hoe nanome fitaovana ohatr'izao. Gaga nefa izay hoe olom-baovao aminay monsieur Tahiny fa napagaganay nefa ny tonga dia mitondra fitaovana izy ary tena isaoranay izany. Zay anay mihitsy ny tanàna teto, tompo tanàna teto izay mbola tsisy kandidana ohatr'izao hatramin'izay niainanay teto. Efa ho efapolo taona zao izay fa tsy mbola nisy nanolotra fanomezana ohatr'izao. Izy izany tena nafinaritra tonga nisy dia niasa mbola tsisy ohatr'izao. Tsy ambakan'izany ny asa natao teny Anosibe. Eny amin'ny loty isan'andro ity zany dia fijaliana, fahoriana. Rehefa indrindra moa fa amin'izao fotoam-pahavaratra izao mijanona ny mponina ety amin'ity tanàna ity satria miakatsahana an-trano daholo ny rano maloto rehetra, ny fako dia miteraka aretina ho an'ny mpiara-monina rehetra izany. Nefa vao nandalo taty tahina Razafinjoelina omaly tonga izy androany to dia nandraindraikitra tety amin'ity faritra misy any ety satria izao fako rehetra rehetra ety to dia sady miasa amin'ny mpiara-monina loto miakatra eraky ny tanàna ny aretina maloto ka dia misaotra betsaka anazy zay. Mandragombady faharoa ny teny Anosoa, ny teny Ambodivona. Mahita an'le tetikazany le fampandrosoana an'le ty an-tanànako. Eto zao efa misy lavajany efa vita, ny jiro efa mazava, ny elakelan-trano efa milamina daholo amin'ny alina, natapaka ny jiro mazava foana vao mandalo eny amin'ny lalana. Le tetikazany ny azy mamparisika, mahafinaritra le tetikazany tonga dia mandrisika. Tsy mambava fotsiny fa tonga dia tanterahany azy, tonga dia tanterahany azy ny zavatra tenenina. Teo ihany koa ny fanolorana lalankely teny Andranomahery Akorondrano. Zavatra ataoko dia izao no tena asa be ny tanàna, manome asa mponina. Satria rehefa mahantra ny olona dia mianto mampanitra ny olona ny vahana, inona mampanitra antsika? Tsy misy asa. Ary anisan'ny tena nampiavaka ny AMA ilay jiro solaire natao indrindra hanazavana ny elakelan-trano sy ny tanàna ho fametrahana ny fandriampahalemana. Eto aminay izany dia maizina lava, maizina misy ny delestazy, maizina zao zany mba mahazo jiro mazava izay eto amin'ny manodidina. Amin'ny raha ohatra izao aloha zany ety efa misy mandeha ny Atsivonjeo amin'ny ora ohatra izao mihitsy dia amin'izao zany tena vahaolana be ao anay mihitsy ny fisian'le jiro satria voalohany indrindra koa ty lalana ity misy maternité ery Lolo ery dia anisany mba manazava sy manamora ny fivezivezen'ireo mpiteraka moa manafoana an'le asan'ny lahy le mpanendaka
satria tena lasa ohatrany hoe faritra mena mihitsy tato ato fatr'izay nisiny le jiro aloha dia mba nisan'ny vahaolana kely manafoana an'le mpanendanendaka madinika kely sandrina manokana misaotra ny tahina Razafinjoelina fa tena mazava ny tanàna. Jiro solaire manodidina ny 500 no efa naparitaka tamina toerana 20 mahery teto Antananarivo renivohitra. Vahaolana naroso manoloana ny krizin'ny rano, ny fandavahana vovona lavadrano 20 isany vita treto. Dia nandritra izay taona maro izay tompoko dia rano maloto ny sotroina tato. Tsy vita tsara ohatr'izao io fatsakana io zany raha tsy tahina Razafinjoelina no nirotsaka trehatra nanao ny fatsakana io. Dia izao vita tsara izao nahazo rano fisotro madio izay tompoko. Ka dia fisaorana no atolotra anazy Andriamanitra manakare-pahasoavana no amaly fitiana azy. Zava-dehibe ny fanabeazana ka nisy ny fanofanana sy ny fampianarana n'ireo sekoly tsy miankina amin'ny alalan'ny fanolorana ordinateur portable anazarana sahady ny ankizy amin'ny resaka informatika. Mifandraika amin'izay dia ivitoerana ho an'ny tanora misa 2 eny Faravohitra sy Ambohipo no tafatsangana ary amperinasa. Ordinateur portable misa 30 no eny sady misy connexion internet no mirakitra horonan-tsary fampianarana amina sehatra isan-karazany. Herinandro ihany koa izay no natomboka amin'ny fampiofanana izay tena nahaliana ny tanora tokoa momba ny fampiasana an'ilay intelligence artificielle hianarana amin'ny matematika sy ampivoarana ny fandraharana. Nahitana zavatra hafa mihitsy tena mety aminay ary tena ilainay izao fiofanana izao hoy ireo tanora anjatony nanatrika. Mahafinaritra aloha ilay zavatra nianarana sady be da be ny connaissance ankizy vaovao tamin'ilay zavatra mbola tsy fahita mihitsy ilay izay vao nafantatra an'izany connaissance hiaka afaka anaovana recherche maro be da be fa tsy ny Google. Nafinaritra sady araka ny eritreretina satria raha olona mbola ny fianarana dia tena ilaina izy amin'ny fanampinany hoe zavatra tsy hay sy ny hoe fikarohana ny resaka zavatra hoe devoir zany manahirana anao dia mahafinaritra ilay satria entina anatsarana ny zavatra efa hay hatr'izay sady manamora ny fitadiavana fahalalana rehetrarehetra. Tena ilain'ny tanora mihitsy izy amin'izao ankehitriny izao. Indrindra moa ny izy koa moa hoe gratuit dia tena ilaina amin'ny ahafahana hoe betsaka mantsy ny amin'izao ny olona tsy manana dia afaka ampindrozozo ny olona tsy manana koa zany fa tsy voatery hoe ny olona manana ihany no afaka miatra. Afaka mampivoatra tsara ny fiainantsika ny nomerika hoy ny professeur Serge Miranda izay manam-pahaizana iraisam-pirenena amin'ny informatika sy ny intelligence artificielle. Ary 20 taona mahery ny fandraisana sy ny raha ny asa tamin'ny tahina Razafinjoelina izy. Tena tsara levina ampiditra ny nomerika amin'ny fitantanana ny tanàna ho fanampiana an'ireo mpiara-monina hoy ny nambarany. Bonjour, je m'appelle Serge Miranda, je suis professeur. L'administration, la transparence de l'éducation, les finances de la ville, les anomalies dans le fonctionnement de la ville, tout ceci, toutes ces anomalies peuvent être immédiatement reportées et traitées avec une traçabilité absolue. D'autres applications pourraient être envisagées comme même un plan d'occupation des sols pour éviter la corruption immobilière ou des choses comme ça. Donc aujourd'hui, on est face à une véritable transformation numérique d'une capitale et donc d'un pays. Tana pourrait être une vitrine extraordinaire pour l'Afrique. Et je suis sûr que toi, Taïne, tu as les moyens humains, avec aussi tous les experts que tu formes à ITU, plus d'une centaine d'étudiants par an, 200 par an, bah, tu as les moyens humains pour réussir ce beau défi pour ta capitale, pour la capitale de Madagascar et pour l'Afrique. Bonne chance et tu peux compter sur notre soutien multiforme.
momba ny fitantanana ny tanàna ihany. Olana 70 taonany eto Antananarivo ny resaka fako. Fako mivangongo etseroa mandava-taona sady manamaimbo sy manaratsy ny endriky ny tanàna no loharanona retina. Misy ny fomba tsotra amadiana ny fako ho lasa zezika ampiasaina amin'ny famokarana. Manampahaizana malagasy mahafehy an'izany ny profesora Henri Randriasolonjanahary. Resy lahatra izy ny ara-iasa mitahina Razafinjoelina ary manolotra fanofanana tsotra kanefa mahomby amin'ny fanodinana ny fako ho zezika. Mifanandrify amin'izany ihany, tsy misy manany ampy fa tsara mifanampy. Tanora mpamboly no sady mpiompy eny Amahintsy Imam Zara Odilon. Nanova ny fiainany ny fionany tamin'ny tahina Razafinjoelina ny taona 2004. Mitantara ny ainany izy. Nanana viana tamin'izany. Rehefa nanana viana dia mentiko teo aminazy ilay izy nampisehoako anazy. Tsy nisalasala moa izy nanampy anako tamin'ny resaka ara-bola, torohevitra. Dia taty aoriana nandeha ny asa nandeha. Dia rehefa nahita tompony ako dia naveriko ilay vola ary niroborobo faritra ilay fiompiana nihitatra nakany amin'ny fambolena mihitsy aho. Fa nisan'ny olona tazana miaraka matetika amin'ny tahina Razafinjoelina ihany koa ionty ao amin'ny tarika Ambondrina. Lohalisitra ireo kandida mpanolotsaina ny tanàna avy ao amin'ity tanindrazana izy. Tetikasa maro no efa niarahan'izy ireo nanomboka tamin'ny taona 12 tany ho any. Olona tia asa, olona tia miasa hitahina ho ionty ary tia manampy ny hafa. Vao matoa izy miteny hoe vitako dia fitaina, tsy maintsy fitaina io. Dia efa ela be ilay fiarahana dia efa izay foana ilay efa fomba fampitaizana teo, fiarahana rehetrarehetra teo dia rehefa miteny hoe hiaraka amin'ny tahina dia tahina gala asa dia asa. Manamafy an'io fifandraisana matotra sy fiara-miasa ary fifanampiana io ihany koa ny mpanakanto tirika. Tena manampy ny mponina ny atsimon'ny nosy i Monsieur Tahina ho izy ary efa ely izany. Nanolotra izy itony solotsaina itony nahafahany tanora malagasy nanovo fahalalana sy namita ny fianarana. Nanome izy itony resaka filtre itony ahafahany tontolo ambanivohitra misitraka sy misotro rano madio. Nanome ihany koa izy fiofanana ho an'ny tontolo ambanivohitra amina resaka fambolena. Ary nanampy betsaka anay amin'ny tapany atsimo Madagasikara amin'ny fiadiana vovon-drano ahafahan'ny tontolo ambanivohitra misitraka sy misotro rano madio. Nataon'ireo rehetrarehetra ireo ivela ny fanaovana politika ary tsy mitsahatra izy fa mbola mitohy amin'ny fanampinanay hatramin'izao ora iteminatsika izao. Andao iresaka fanatanjahantena indray ary aloha satria ao anatin'ny vatana tomady no ahitana ny saina matsilo. Raha misy fanatanjahantena tena manintona olona dia ny baolina kitra sy ny baolina lavalava na ny ringoby. Tsy ny fanampiana raha-bola kely nentiny na nohanana an'ireto mpilalao ny zava-dehibe ho hitahina Razafinjoelina raha nitsidika an'ireo mankivehivavy ny tenany. Fa ny fiofanana amin'ny fiteny vahiny sy ny fahalalana ankapobeny. Izay indrindra no antony nanolorana solosaina 4 ho an'ireo mpilalao. Solosaina izay apetraka eny amin'ny birao eny amin'ny kianja maki Andotapenaka. Mendrika omena fanampiana mampivoatra ny mpilalao ringoby ho hitahina Razafinjoelina. Fa nisan'ny vaovao tsara ho an'ireo mpankafy fanatanjahantena tamin'ity herinandro ity ny fahafantarana fa mitsangana ny akademia fanamby. Anofana an'ireo taniketsan'ny baolina kitra ka ho lasa ekipa pirenena na iondrana ilalao any ampita izy ity. Hanofana an'ireo hoavin'ny baolina kitra ho fitsinjovana an'ireo tanora eo amin'ny sehatra ny fanatanjahantena no nananganana ny akademia fanamby. Mila mitondra vahaolana isika ary miasa avetrany ho hitahina Razafinjoelina. Ry maître dama nanofana mpilalao maro lasa ekipa pirenena. Iary izay nametraka ny anarany eo amin'ny tantarany baolina kitra malagasy.
maître tantely ary maître zo no mampiofanao ary mandritra ny 5 taona no andraisana ny tanana an'ireo ankizy. Ireo teraka ny taona 12 raika ambin'ny 12 ary 12 no anaovana ny fitiliana ary raisina ao amin'ny akademia fanamby. Tsotra, marina, mahomby. Izay le fomba fiasa miaraka amin'ny tahina Razafinjoelina. Aoka sika tsy ho kivo zany mihitsy ho izy fa mila manam-pinoana. Nitodika manokana tamin'ireo mpiray tanindrazana ponina Antananarivo malaina ny fidy hatr'izay izy. Mijoroa mandraisa ndraikitra. Tongava mifidy fa isika ny fanovana. 270 zany mbola tsy mananevitra raha ny fifidianana teto hatramin'izay. Dikan'izany any amin'ny 270 no lakile an'ity fifidianana ity.